Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Tiany ihany koa ianao. Camino aí, Kashikoshi. Ekota Sloahit, Bogichbo. Jesosy sevikitiry, severy isorana. Aza manahy, fanaheny tsara ianao. Tonga soa eto amin'ny sekoly kely fianarana fomba fitenenana. Andao hiaraka aminay. Ao anatin'ny 3 minitra dia afaka mianatra fehezanteny manandanja indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'ny fiteny samihafa ianao. Ary inona ary izany fehezanteny izany? Tiako ny milaza aminao an'izao. Andriamanitra dia fitiavana ary tiany ihany koa ianao. Saintsaino anie, ilay Andriamanitra lehibe sy tsy toa izay nanao ny lanitra sy ny tany no tia anao. Afaka milaza izany ianao satria naniraka ny zanany lahatokana tetỳ ambony tany izy mba hanonitra ny vidin'ny fahotanao sy ho faty teo amin'ny toeranao. Nataony izany mba hanananao fifandraisana tsara aminy sy hanananao toerana any am-paradisa. Lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra, tsy misy fetry izany. Noho izany dia azonao atao ny milaza hoe Andriamanitra dia fitiavana ary izaho koa tia azy. Amin'ny fiteny Afrikanina dia toy izao: Hatalasita tututu domini, hatalasita taoten yang kong. Hatalasinta tututu domini, hatalasinta tauten yankong. Tututu domini, hatalasinta, hatalasinta tauten yankong. Te hianatra izany fehezanteny mandandanja indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'ny teny Alemanina ve ianao? Gott ist die Liebe, lasst mich erlösen. Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Izany ny fahamarinana. Milaza amintsika ny Baiboly hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 3:9-10. Tena tianao Andriamanitra, tena marina izany, ary izany no antony ahafahanao mametraka ny anaranao ao amin'io andininy mitovy amin'ilay ataony Tom. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny Tom. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very Tom. Fa raha mino azy Tom dia hanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra dia tiany ankizy rehetra, na inona fiteniny sy volonkodiny. Efa fantatry ny namanao sy ny mpiara-mianatra aminao ve izany? Lazao azy ireo izany. Azonao atao ny manasa azy ireo hiaino ny sekoly kely fianarana fitenenana. Izao indray ilay fehezanteny amin'ny tenintsika malagasy. Andriamanitra dia fitiavana, izy no nanavotra. Andriamanitra dia fitiavana, tia izy. Andriamanitra dia fitiavana, izy no manavotra. Andriamanitra dia fitiavana, tia izy. Ka ho indray aho. Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia fitiavana, tia izy. Tsarovy, Andriamanitra dia fitiavana ary tianao ihany koa izy. Te hafantatra bebe kokoa momba n'ilay Andriamanitra ny fitiavana ve ianao? Manorata amiko. Ity ary no adresy mailaka afaka hifandraisantsika: mallb@gmail.com na miantso ny laharan-tarobia 038 09 280 82. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.